Professeur mialy any tompoko fiadanana tompoko ho atsika rehetra mamangy anao atokantranonao amin'izao andro anio izao hitory aminao any zava-dehibe asiany tompo ampianarina anao androany dia momba ny andron'ny tompo sy ny andron'i Jehova ao anatin'ny andro farany ihany hiaraka nondrika ny lohantsika aloha isika ary hivavaka mba hoatrehan'ny tompo izao fampianarana izao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no angatanay mba hanenika ny mpino rehetra ianao izay tonga hianatra ny teninao amin'ny alalan'izao fandaharana anio izao metezana dio ny fonay aza vao ny sainay sasao amin'ny ranao izahay aroka koa ianao anaiky mihitsy ny fangatanay mba ho potika tanteraka ny fanahy ny fanakorontanana izay manakana anay tsy fantoka ao anatin'izao fampianarana izao ingany ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo mba hanaraka anay mandritra ny fampianarana dia mitenena Jehova fa izahay dia mpanomponao fotsiny ihany manaiky hiara-iasa aminao amen. Izao tsika tompoko dia hiditra ao anatin'ny votoatin'ny fampianarana dia androany zany dia hiditra amin'ny fandaharana anankiray tsika mbola ao anatin'ny atao hoe calendrier an'Andriamanitra zany temps de Dieu dia tsy ino zany fa ny antsoina hoe andron'ny tompo sy andron'ny Jehova. Tsika moa efa mifanaraka hoe afaka miteny frantsay sy teny gasy ihany dia andron'ny tompo ataontsika moa zany hoe jour du Christ ary ny andron'ny Jehova dia tena andron'ny Jehova izay dia atao amin'ny teny frantsay koa hoe jour du Jehova. Inona moa zany andro anankiroa zany andro anankiroa lehibe izy io dia ao anatin'ny vanim-potoana ny andro farany izay ratsaivina aminao ny andro farany dia izay efa mifanarahantsika efa nianarantsika hoe ny vanim-potoana taorian'ny rotsahan'ny fanamasina tamin'ny pentekostra voalohany izay niakaran'i Kristy tompo tany an-danitra teo anatrehan'ny apôstôly ka mandra-pahatonga ny fiavian'ny tompo amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry izany hoe hampiakarany tompony fiangonany antsoina amin'ny teny frantsay hoe enlèvement de l'église. Izay ny fotoana momba ny hoe andro farany fa ho hitantsika fa andro amin'izao vanim-potoana antsika izao moa zany ilay izy ka tsara hianarantsika androany hoe aiza ho aiza manodidina izay fotoana ny andro farany izay ilay andro antsoina hoe andron'ny tompo andron'ny Jehova. Voalohany aloha angamba dia hiteny hoe ny andron'ny tompo tsy mitovy amin'ny andron'ny Jehova, ny andron'ny Kristy tsy mitovy amin'ny andron'ny Jehova rainy, tena samy hafa mihitsy ny zavatra miseho amin'ny andron'izy mianaka ireo. Tena zavatra tsy maintsy ianarana nefa satria dia tena fomba fitenin'Andriamanitra efa hatrany amin'ny fitenin'ireo profeta moa zany mitondra an'ilay fomba firesak'Andriamanitra efa hatrany amin'ny testamenta taloha no efa nanambaran'Andriamanitra na ny fisiany andron'i Jehova na ny fisiany andron'ny Kristy. Amintsika malagasy moa ilay izy indrindra amin'ilay baiboly vaovao somary manahirana ihany fa tsy dia sarahan'zareo loatra le teny hoe tompo, tsy fantatra intsony na tompo Jehova ny resahany na tompo Kristy fa dia andron'ny tompo daholo ny hitako amin'ilay baiboly vaovao ka za miangavy ianao raha te hianatra baiboly dia aleo mba mividy an'ilay baiboly le taloha le misy le version dika teny grika, iny dika teny grika na hébreu iny ny version mbola manaja an'ilay hoe Jehova atokany mihitsy dia le Kristy atokany mihitsy rehefa mamaky azy ianao zany tonga dia fantatrao hoe iza no miteny teto. Angamba aloha zany ataontsika amin'ny
zavatra mahafinaritra kosa amin'ny fianarana ny androandro anankiroa ireo a zavatra mahafinaritra de tsiny zany fa hojerentsika voalohany ny andron'ny tompo ny andron'ny tompo a de andro fifaliana faly zay olona voarain'ny tompo amin'izay andro zay olona voaisa io zany de karazana fitsaran'ny tompo tsarain'ny tompo ny olony rehefa miresaka hoe kristy moa zany de tsisy afa-tsy resaka kristianina ary tsika jentilisa hoe ihany tena nahavoa satria de aingana mihitsy tsika nandray an'izay famonjena izay na de nanoatohatra ara ny razambentsika teny am-piandohana hoe manimba ny ino moa zany ohatrany hoe karazana sotoavinay ny fahendrena malagasy de ao anatin'le fahendrena malagasy ao foana le sampy a de izay sampy zay nefa no nyresen'ny tompo tamin'le kristianisme de tafiditra teto amintsika ny kristianisme zany hoe teraka ny mpino teto Madagasikara ny mpino a izay tena tsy mety manompo sampy itsony fa de tena nisoloana ny kristy mihitsy a ny andriamaniny zay ny tena vrai kristianina resahana eto misy kosa nefa reo kristianina zay efa voalaza amin'ny baiboly hoe kristianina sady manompo sampy a no manompo any kristy jesosy izay tena tenen'ny tompo mihitsy hoe tena miala amiko raha ohatra zany no ataonareo a fa tena voaoziny tsy eken'ny tompo hiditra ny lanitra mihitsy a reo karazana kristianina izay sady mitazona ny fanompo-tsampy a no mitazona ny kristy ihany koa reny moa de arak'le tenenitsika tsika hianatra miandalana n'izany a izany karazana olona hiditra ny lanitra izany a tsy afaka mampifangaro any kristy amin'ny sampy zay moa de voateny mihitsy hoe inona ny fangaroan'ny kristy a sy beliala inona ny iraisan'izany izy ao amin'ny testamenta vaovao ao ary tsika kristiana zay miambina tsara de anisany a mampitandrina ny olona mba tsy sady anompo sampy any ndraindray a ary anompony kristy koa isaky ny alahady sabotsy arakaraky ny fotoana ivavahana fa ny atsika zany rehefa kristy de kristy reo zany de efa misy karazana kristianina anankiroa sahady a zay tena kristianina voalaza ao anaty baiboly tsy eto Madagasikara ihany misy an'izay ka amin'ny andron'ny tompo a de andro fifaliana be tena vraiment un jour de joie zay andron'ny tompo zay satria tena aka ny kristianina zay tena kristianina tanteraka tena kristianina marina kristianina tsisy fangarony tsy mifangaro fanompon'Andriamanitra hafa ary tsy mifangaro toetra maramara na zavatra pentipentina le fitafim-panahy le hoe mitafin'ny kristy manko tsy azo asiana zavatra pentipentina de ireo ny kristianina nateraka indray zany no resahana amin'izay fotoana izay tsy malala fa tsy kristy ary miorona ao amin'ny kristy andro fifaliana ho an'izay karazana kristianina zay ny andron'ny tompo a satria izy ireo ny iainga eny amin'ny rahaony lanitra rehefa miainga ny kristianina maty tao amin'ny tompo zany hoe natahirin'ny finoana hatramin'ny farany na de maty aza efa nampianaritsika tamin'ny fandarana teo aloha moa zay zavatra zay fa ho an'ireo zay olona mba vaovao kosa vao androany izy mijery ny YouTube de mba tsara ihany ny amerenana an'izay fa reo razambe antsika zay tena nijoro tsara tao amin'ny kristy efa nody mandry efa ela ao ny zandry ao tanora kely mety misy zandry efa maty fa nijoro tsara tao amin'ny kristy reny olona ireny ho foazin'ny tompo any amin'ny toerana hitahirazany fanahiny amin'ny fanahiny de ampandraisiny anazy ao am-pasana de mivoaka ao am-pasany reny olo reny izy aloha ny aloha lalana atsika izay velona ao amin'ny kristy de andro firavoravona satria de reo olona nino amin'ny Jehovah raiko hatrany amin'ny testamenta taloha de miara-miainga daholo andeha hitsena any tompo eny amin'ny rahaony lanitra hitsena anazy tsy hoe hitsena fotsiny de maniditsidina falifaly fa ny dia zany de andeha ho eny amin'ny
paradisa rehefa avy avy any amin'ny raha any lanitra rehefa tonga ny paradisa dia fety be sy lanonana fa misy fanasana ohatrany any amin'ireny mariazy a lanonandehibe ireny. Jesosy Kristy tompo ny mpampiakabady izy le hoe zanak'ondry ary a ny kristianina nateraka indray tsisy paintipaintina no vadin'i Jesosy Kristy tompo. Zay amin'ny teny gasy moa izy dia mazava mihitsy hoe fampiakaram-bady ny zanak'ondry. Ny zanak'ondry zany Kristy manao mariazy. Io tsy dia azon'ny olona loatra hoe vehivavy ihany ve zany miakatra sa ahoana no hoe Kristy nanao mariazy aminy. Tsy vehivavy ihany miakatra fa na lehilahy na vehivavy na zazakely izay satria ny zazakely ny fanjakan'ny lanitra dia hiainga daholo tsika fa tsika zany ilay fofombadin'i Kristy. Ny anazavana azy tsotra angamba dia Jesosy Kristy tompo dia genre masculin izy. Dia itsika rehetrarehetra na lahy na vavy na zazakely ny fanahintsika no miakatra dia ny fanahy io zany genre féminin. Dia zay no mahatonga n'ilay hoe mariazy ny andro fampiakaram-bady ny Jesosy Kristy tompo. Mariazy ny atao amin'ny enlèvement de l'église. Eto moa dia mbola manamafy ihany fa manamafy ny principe an'Andriamanitra tsika zany hoe raha vao resaka mariazy eo amin'Andriamanitra dia fa lahy sy vavy. Tsy misy zany lahy sy lahy zany na vavy sy vavy zany zavatra contre nature zany mariazy foronina voatanterahina zany fa rehefa hoe ao amin'ny Kristy Jesosy ao amin'ny Jehovah Ray raha vao mariazy dia lahy sy vavy. Ka eto Jesosy no lehilahy dia isika rehetrarehetra kristianina zany hoe nino an'i Jesosy sy ireo izay fanahana olona efa tafapetraka natsangany tompo moa zany ny olona rehetrarehetra izay efa nino an'ny Jehovah Ray koa dia efa miaraka mitémoigner amintsika miaraka vavolombelona amin'ireo mariazy ireo hoe ndreo tokoa Jesosy Kristy tompo fa nahazo olona tena nahazo olona be da be mba nanompo azy ary nanaiky ny teniny nanaraka ny fahasoavany nandritra ny fotoana ny ainany taty amin'ny testameta vaovao. Dia fety be da be moa ny passage biblika manambara ny fiaraha-misakafo amin'ny zanaky ny mpanjaka io tsy inona akory ny tianambarany ireny fa io fotoana ny enlèvement de l'église ireo no tian'Andriamanitra horesahana sady tamin'ireny karazana exemple hitatsika eny anatin'ny hoe manao ohatra Andriamanitra mivoaka ny olona miteny hoe avy aty sakafo anao fanasana dia mena olona invité. Mbola ho azavaintsika zany nerina any iza le ny invité-na voalohany avy aty fa anao mariazy ny zanako izy ny mpanjaka dia tsy mety nakao amin'ny fanasana le olona no invité-na. Dia tezitra Andriamanitra dia le mpanjaka moa zany le Andriamanitra eto dia rehefa tsy manaiky tonga ny olona ny invité-ko dia andana ary mivoaka eny amin'ny kion-dalana rehetra reny atsovy ny olona hisakafo atao anatin'ny fampiakaram-bady ny zanako lahy. Dia natsona ny olona rehetrarehetra avy izay hihinana fa tsy nisy invité-na anatiny teo aloha avy izay tonga ny fanasana dia ao anatin'izay olona tonga izy moa tsy ho tonga raha misy fanasana manaim-poana zany mpanjaka no miantso atalan'izay tsy nanaiky hatramin'ny voalohany andeha dia lasa libre en place fa natsona ny olona faharoa dia tonga dia nameno ny toerana tao amin'ny fanaovana fanasam-panambadiana fa rehefa avy eo dia mijery amin'izay ilay mpanjaka hoe fa tena ahoana ny tonga ato rehefa manao fitafiana tsy mendrika ao anatin'izany fanasana izany fa dia tonga fotsiny amin'izay fitafiana tiana ny haviana. Raha tsotsorona kely io fampiakaram-bady ny zanak'ondry no tiana resahana amin'iny passage iny ao amin'ny Matthieu ary milaza fotsiny hoe ny olona no invité ny mpanjaka voalohany
mba hiditry ny fanjakana hiditra ny fanasana ny mariazy ny zanany a dia tsy izy afary zareo peuple élu zany hoe voafidin'andriamanitra raha samyntsika eto ambon'ny tany a dia ry zareo israelita zany fa tsy nentina anatona n'la fanasana izy ary ny olona andian'olona tonga faharoa natsona teny amin'ny coin an-dalana rehetra hoe avia aingana fa misy fanasana be malalaka ho an'ny olona rehetra tratrantso dia tsy izy akory fa itsika jentilisa tsika tsy jiosy fa itsika nanaiky mitoriana ny kristy dia rehefa atsona kosa nefa ao anatiny tafiditra ao anatin'izany atao hoe zanaky ny ray a lasa havany a lasa natsony ao anatin'ny mariazin-janany a dia tsy maintsy mba manao fitafiana mendrika dia io le fitafiana tsy azo asiana pentipentana mahatonga atsika kristianina tavela izay le virjiny 5 adala raha ohatra ka tonga amin'ny fanasan'andriamanitra fanasana fanambadian'ny zanak'ondry a kanefa dia fitafim-panatsy mendrika no entina dia tavela zay le virjiny 5 adala dia hitanareo fa zavatra mifanohy daholo eo amin'ny tenin'andriamanitra eo fa tsy azo atsaina fotsiny hoe inona koa zany fampiakaram-bady a fanasan'mpanjaka izany fa androany izy dia fantatritsika fa io le antsoina hoe andro ny tompo na antsoina hoe jour du Christ dia coïncide inona moa zany fa tena hoe inona ny atao hoe jour du Christ dia tsy inona fa ilay antsoina hoe enlèvement de l'église andro fifaliana ary ny durée ny jour du Christ na ny andro ny tompo a dia ray andro ary tena faran'izay fohy dia izy ozy izy ny baiboly ndray mpimaso fotsiny ozy izy dia efa mitafiny ny tsy mety loha ity fitafiana aloha eto tany ity ndray andro ary io a dia andro tampoka dia tampoka ohatrany hoe tonga amin'ny andro alina mpangalatra tonga amin'ny andro alina nga izy teny hoe miomanina reo fa anafika izahay amin'ny andro alina fa olona matory tsara no tafehany olona tsy niomana mihitsy zany no tairina dia eo no ahitana hoe izany sady niomana no natory zay ny zavatra iriny tompo fa tsy mety amin'ny tompo zany ilay hoe tonga dia matory fa tsy miomana hoe sao dia ho avy tampoka izy dia tampoka io andro io ary mahafa kely an'io andro io a sady ray andro a no andro fanavakavahana mihitsy hoe reto ny tena nino tety ambonin'ny tany hoy Jesosy dia ahitsana zany izay olona tsy niambina fanavakavahana nefa fifaliana ho an'izay a voaray io fatao fifaliana ho an'ny voaray moa zany dia dikan'izany fahoriana ho an'ny tsy voaray manomboka eo dia za tsy miresaka ny amin'ny tsy voaray fa ny resaka ny amin'ny fifaliana izay voaray a mila miambina moa zany araka ny tenena mba tsy ho diso départ dia io andro io koa ny mampiavaka anazy a dia andro tsy fantatry Jesosy akory nefa dia androny Jesosy ny tompony zay le jour du Christ nefa Jesosy tena tsy mahafantatra an'ilay izy hoe tena na ny ora na ny fotoana na ny daty na ny inona dia tsy fantatro mihitsy hoe raha oviana no hitsoka n'ilay trompetra ny raiko tsy Jehovah ray mitsoka azy fa mampitsoka ny anjely no mitsoka izy manana izy mpanjaka izy dia maniraka fotsiny fa tsy izy mitsoka trompetra fa ny mpanjaka maniraka hoe tsofy amin'izay le trompetra fahafito dia miakatra sy miakaty an-danitra ireo zanak'ondry voafidy rehetrarehetra kristianina nateraka indray tsy isy pentipentina ny fitafiana tsy fantatro mihitsy izy Jesosy hoe roviana izy io fa dia mifona aloha mba hembotrembotra le izy mangatamy Jehovah ray mba hembotrembotra le izy izay ny manambara moa zany fa na Jesosy ara dia feheziny Jehovah ny eo ambony indrindra ao an-danitra ao fa tsy fantatry ny tompo le izy fa dia mampiomana koa izy izay moa zany ny anambarako ny hoe tsy misy olona na gazety na manam-pahaizana siantifika na olona mpivavaka be tahaka n'inona afaka hanambara zany hoe amin'ny tel daty io ny no iavian'ny tompo eny amin'ny raha any lanitra amin'ny iatsenan'ny eglizy tsy misy zany fa raha vao misy olona miteny hoe amin'ny décembre 2012 firy 21 décembre moa zay nga manitsaroko akaiky indrindra dia tamin'ny 23 septembre 2017 teo koa tao nahita hoe
tena ho avy ny tompo amin'ny 23 décembre 23 septembre 2017 dia mikorapaka daholo ny olona rehetrarehetra hoe lozy ty sasany mivarotra fananana hitatsika tsara ho antsika malagasy reny fotoana ireny fa nisy mivarotra fananana fa hoe tena horavo zao tontolo izao izany moa dia tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra daholo mampikorapaka ohatr'izany fa manomboka izao izany dia efa tara fa tsisy mahafantatra io andron'ny tompo andro firavoravoana fifaliana miaraka amin'izay olona voasafidiny io andro mahafinaritra tena andro mahafinaritra ny andron'ny tompo izay tena hoe raha misy atao hoe fotoana angamba misy fotoana angambany hoe tena lehibe ho antsika kristianina izay mba niampina dia tena io andron'ny fiaviany tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra hitsenantsika io no tokony ngezabe amintsika fa tsy hoe ny andro nanaovana batisana ny andro io zany tena tokony ambenana mihitsy hoe mba ho voaray any ary ve za ty sa tsy ho voaray dia raha ohatra hoe misy hijery verset kely tsika mba mifandraikandraika ihany amin'izay tenin'Andriamanitra zay izy moa efa miteny hoe avy tampoka izy amin'ny andron'ny Jesosy io dia any amin'ny 2 Tesaloniana any efa misy sahady ohatrany hoe fanambarana sahady zany hoe 1 Tesaloniana toko 5 andininy 2 raha afaka mijery ianao dia manao an'izao le teny amin'ny anaran'i Jesosy satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo averiko 1 Tesaloniana toko 5 andininy 2 dia milaza hoe satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo dia mazava tsy ho irery moa ny teniteny izay fa io dia tsara ho fantarina tsy hoe ho avy amin'ny alina akory Jesosy fa ho avy toy ny mpangalatra tonga tampoka amin'ny alina ny fiaviany mety atoandro mety alina mety n'importe quelle heure tadidiova eto ambonin'ny tany misy ny fuseau horaire mizara 720 ka tsy misy mihitsy zany hoe tsy maintsy amin'ny alina daholo ny tany rehetra zany fa misy ilatany alina misy ilatany amin'ny andro atoandro ka ny fiavian'ny tompo zany dia tonga tampoka ohatra ny andro alina mpangalatra amin'ny andro alina fotsiny fa tsy hoe tonga amin'ny alina Jesosy izay zany mba ilaina fantarina ary mba tadidiana tsara izay teny izay any amin'ny 2 Tesaloniana koa epistily faharoa ho an'ny Tesaloniana 2 Tesaloniana 2 c'est-à-dire toko faharoa andininy faharoa dia misy hoe mba tsy halaky ho etsiketsehana amin'ny saina na ampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa avy aminay milaza fa efa miandoha ny andron'ny tompo dia tadidio zany fa tam'izany andro zany mbola voapaina lasa nakany amin'ny tompony any amin'ny rainy zany Jesosy Kristy tompo dia nanomboka nitoroteny amin'izay ry apôtre Paul reny ry Petera tamin'izany dia efa nisy olona namilivily io resaka hoe andron'ny tompo io dia lazainy fa ilazany indray fa hoe efa ho avy Kristy Jesosy haka ny olona eny amin'ny rahoan'ny lanitra tamin'izany année ohatra hoe année 50 tamin'izany fotoana izany tsika zao année 2018 dia tsara ho tenenina aminao zany hoe raha tamin'izany dia efa namitenen'ny Paoly ny olona rehetra hoe aza manaiky ampitahatahorin'ny olona fa tsy mbola amin'izao fotoana izao akory
tsy amin'izao fotoan'izao akory a ny aviany tompo tsy zany hoe tsy tany amin'ny année 50 tsy tany amin'ny siècle voalohany fa any arina any izay vao miseho a izay a andro a ny aviany tompo izay de zany moa amin'izao fotoantsika izao zany a no tena efa akaiky de akaiky mihitsy ny fiaviany zany a fiaviany zany avènement moa fitenenana azy amin'ny hoe fifatongavany fiangany enlèvement ny église izany de aza manaiky fitapitahana fa zavatra mbola tsy nisy ny fiaviany tompo a fa zavatra mbola ho avy ary amin'izao taona 2024 zao a no tena efa akaiky de akaiky a raha nanaraka an'le fampianarana tsika de fa tokony efa tamin'ny taona 2000 izy tsika no tonga ny tompo raha ohatra ka Andriamanitra kategorika be de tokony efa tamin'izany fa zao tsika de efa nahazo famindram-po 20 taona famindram-po 20 taona izay mety hitatra mety ho lasa 70 roapolo 5 roapolo tsy fantatro ohatra izay tsy milaza akory hoe tohatra ny tsy mety tonga ihany izy zany de angamba tsy tonga intsony fa aza manao an'izany fa tonga tampoka eny amin'ny raha amin'ny lanitra ny tompo de hiara-paly amintsika hiara-faly a amin'ny andron'ny Kristy de ny enlèvement en église moa 1 Thessaloniana 4:16-17 no hijerevanao azy apestily voalohany ho an'ny Thessaloniana toko faha 4 ary any amin'ny andinya faha 19 amin'ny hoany no ahitanao azy de toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra zay le izy Jésus-Christ en personne va descendre ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka izany de isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona eny amin'ny rahona Jesosy no miandry antsika fa tsy midina ety amin'ny tany izy tsy mikasika tany mihitsy izy a mandritra amin'ny fampiakaram-badiny zanak'ondry de miakatra makeny amin'ny rahona izy hitsena ny tompo any amin'ny abakabaka izay le manidina de ho any amin'ny tompo mandrakariva isika de samy io izy mifampionona amin'izany teny zany tsika encouragement ho antsika zany a izay teny izay de tokony andro tsara tena tokony andro tsara izay fotoana zay zany tsika rehetrarehetra fa fifaliana lehibe a ho amin'izany raha tena mpivavaka ianao de mahita tsirony tsara mihitsy amin'izany afatra izany satria ny andro ny tompo de andro fifaliana ho antsika mpivavaka mijoro tsara ao amin'ny Kristy zay ny andro ny tompo zay ray andro monja ohatrany hoe tena kely de kely fa hiresaka momba ny andron'ny Jehova indray tsika c'est-à-dire andron'ny Jehova rainy Kristy Jesosy ny andron'ny Jehova kosa de na de samy Andriamanitra ary izy mianaka de tena hafa kely fa ny andron'ny Jehova tompoko de andro fahoriana tena andro fahatezerana io Jehova io androany zany de mampianatra anao hoe tena fangaly Andriamanitra tsy fitiavana foana tsika manadinodino na koa tsika variana toriany olona teny loatra hoe Andriamanitra de fitiavana Andriamanitra de mpamaly vavaka Andriamanitra de mamela heloka Andriamanitra de variana amin'izay fotsiny tsika fa tsaroa fa manana fasy anankiroa ny tavan'io Andriamanitra io de Andriamanitra be famindram-po azy famindram-po ny betsaka indrindra ao amin'ny toetrany kanefa kosa amin'ny mahampanjaka azy de manana fahefana izy ho tezitra de ny fahatezerany lazainy fa indray mpimaso fotsiny ny atezerako aminao fa maritra mandrakizay ny ohatran'izay ny famindram-poko aminao lazainy fa kely ny fotoana atezerany kely indray mpimaso ny fahatezerany kanefa ao anatin'ny baiboly ao de rehefa tezitra izy fa tsy zaka ny tany sy ny lanitra ny fahatezerany ary izy de rehefa Andriamanitra tezitra mihetsika ny fahatezerany de tena
tsy azo aozongozona fa efa niteneny hoe tsy maintsy mipotra io ka voasoratra ao anatin'ny baiboly dia mipotra. Misy ihany nefa ny fahatezeran'Andriamanitra, misy olona miintervenir kely hoe mba mifona ho an'ny olona diso taminao aho, mifona tamin'ireo matetika ny mpaminany, ny profeta, ny pasteur, ny intercesseur. Ao anatin'ny fiangonana manko tokony misy groupe-na intercesseur, anaty cellule de prière tokony misy an'izany. Matetika rehefa manana ositra hitondra ny fahotany hafa eo anatrehan'ny tompo ireny rehefa mba mitaraina dia miaino ihany Andriamanitra. Raha tadidinareo i Abrahama ny ady hevitra mihitsy aza mba pitehanareo ilay Sodoma sy Gomora, aza pitehanareo sao dia mba misy olona marina ihany. Ary raha zao ny isany, ary raha zato ary 50 ary nahenana fa tsy nisy tao e. Tena Andriamanitra ny teny hoe raha misy ao ry Abrahama dia tsy pitehako Sodoma, raha misy olona marina ao tsy pitehako io, na mahita 10 na mahita, fa tsy ampy intsony le isa fa tena tellement olona ratsy daholo natao zany afa-tsy nihavan'ny Abrahama dia Lota zany. Dia tsy hita intsony izay nidiscutena fa Andriamanitra zany tena miala nenina foana alohan'ny anatanterahany ny fahatezerany. Ary ny fahatezerany tsy maintsy homaniny eto indray zany dia eo zao dia efa tsy mampitovy an'izy mianaka. Ny andron'ny tompo tapoka tsisy malala fa tsy Andriamanitra rery ihany, surprise zay le izy. Dia izay manatsofina aoka andre fa zay ny andron'ny kristianina, surprise. Dia fa ny andron'ny fahatezeran'Andriamanitra kosa dia izay tokoa ilay Andriamanitra be famindrapo, fa dia tena asiny inona no ilazantsika azy, asiny karazana fiomanana, mampandriam-paminany isan-karazany. Indraindray ilay mpaminany efa tezitra mihitsy io indray ianao Jehovah fa efa hoe andana teneny Ninive hoe ravaiko dia io indray ianao fa rehefa mitotro hoe ravaina dia vao misy olona miova fo indray tao dia niova ny fo indray tanàna dia io indray ianao fa tsy handrava dia ohatrany hoe za fotsiny afa-baraka amin'ny teny ho ravana olonareo nefa tsy fa zany Andriamanitra malahelo izy rehefa tena mibebaka marina ilay olona. Ny fahatezeran'Andriamanitra zany amin'ny olona iray satria possible ny hatezeran'Andriamanitra amin'ny olona ray dia ray. Olona ray tsy nanao sitrapony nefa ny andrasany hoe izao ny andrasako amin'ny olona io, lazy olo io fa hivavaka amiko, hanao ny asan'ny zanako, hanao an'izao nefa tsy zavatra nampanaoviko azy akory ny nataony fa ny tena indray nitoriany. Ny be da be tsika mpitondra filazantsara mody mitory an'i Jesosy, Jehovah sy ny fanamasiny zany tsika eny am-piandohana, eny tena ny parcours afaka 5 taona eny taona andeha amin'izay iova andeha hitory teny momba ny fananakarena. Toy izao ny fananakarena, toy izao raha teo tahina mitandreny ianao fa tena zany ve no nasian'i Jehovah nitorianao io ianao mitory filazantsara io, zany ve nasiany toriantsika, zany ve mba miverena amin'ny fitiavana voalohany zany fa filazantsara no toriana iny Jesosy Kristy tompo tena maty ny vonoantsika iny dia maty izy dia natsangany raindray tao anatin'ny 3 andro dia iny izy velona mandrakizay dia nody any amin'ray ny ary mbola ho avy amin'ny andro farany. Fiomanana amin'ny fiaviany zany no lamody ara-pitaona ny tsara mihitsy, tena misadapta tsara amin'ny epoka iainantsika izany fitorité zany, miomana fa iny zanaky ny ray iny dia ho avy ary sélectionné atsika amin'ny fanavakavahana amin'ny andron'ny tompo. Dia toy ihany moa ny teniko fa amin'ny andron'ny tompo teneniko teo zany le andron'ny Kristy le fanavakavahana mahafinaritra, le hoe fifaliana mariazy, fa izay tsy voaray amin'iny mariazy iny fampiakaram-badiny zanak'ondry iny dia hijinja ny fahatezeran'i Jehovah. Fahatezeran'i Jehovah dia fanontonony hatrany amin'ny andron'ny testamenta taloha. Io fahatezeran'i Jehovah io dia tsy maintsy mampiseho Dieu tout puissant anazy, dia amin'iny izy ny tena mandripaka ny olo, tsy olana amin'io Andriamanitra io mihitsy ry zareo, mandripaka population en entier potika. Dia angamba aza mametra-panontaniana amiko fa maninona izy ny ohatr'izany fa
tsy hoe fa maniziny ohatrany fa zay nitoetrany tsika manko zao mianatra ny toetrany a dia mianatra ny fotoana ampisehoany an'izay toetrany izay hoe roviniziny ampisehoan'izay toetrany izay rehefa tara ny fiakarana tamin'ny andron'i Jesosy tamin'ilay androny enlèvement n'église dia miditra indray tsika ao anatin'ny andron'ny fahatezerana dikany fahatezerana zany raha ohatrany hoe fitipitinina le izy dia ohatrany hoe fahatezeran'ny tompo mirehitra karazana ohatrany hoe vengeance kely hoe itenenan'ny tompo hoe tsy efa nanambaranao va hoe miomana miova fa ianao a tsy nentinino dia tonga amin'izay ny fotoana ampisehoako a hoe tsy mitsitsy ianao a ny fahatezeran'Andriamanitra ny andron'i Jehova dia be da be ao anatin'io ao anatin'io baiboly io nisy tany amin'ny testamenta taloha dia misy koa taty amin'ny testamenta amin'izao vaovao zao fa ny tena ampianariko anao zany dia ny miandry antsika amin'izao andro farany zao satria izay ny événement antsika fa hanambaranao a hoe efatra amin'ny taloha tsy miova mihitsy ny tompo rehefa tonga ny andro fahatezerany mirehatra ny olona tsy mety mino azy tsy mety mino ny afatra ny messager de Dieu mitondra teny ohatranay zao mba mitondra teny zahay misy olona zao amin'izao fotoana izao a efa kasian'Andriamanitra amin'ny alalan'izao YouTube zao hoe ianao mihitsy anaka ny tiako andrehan' zany message alefa amin'ny professeur mialy zany ianao mihitsy ny tiako taitra satria ianao ny variana dia rehefa mandeha ohatran'izay ny fotoana zao fitoriako teny aminao zao a misy anjely manoratra hoe efa notoriany professeur mialy a amin'ny andro a amin'ny folo sasany alina zao amin'izao fotoana zao mitory aminao io tao amin'ny toerana toy izao tao Madagasikara dia misy manoratra izay zavatra izay ka ndray andro any ianao raha tara fiakarana ho any amin'ny andron'ny lanitra dia tsaroa fa ho ampatsahivina anao rehefa amin'ny andro fitsarana ijugenanao any ariana any a ny hoe efa nitorian'olona tsy indray mandeha tsy indroa tsy nitelo karazana pasteur maro mitory taminao fa ianao tsy mety miaino voasoratra ny anaty boky daholo zany dia anisan'ny hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra ianao a rehefa tonga ny andron'ny Jehova ny andron'i Jehova zany dia andro fanapotehana androna ady androna rà latsa-drà maty tena hoe mitsipatsipaka ny faty androna hanohanana mikapoka amina fandroahana atao babo le olona tiany le peuple tiany le zanany tiany tsy mety ny aino azy le kristianina tiany tsy mety ny aino azy le israelianina tiany tsy mety ny aino azy taranaka Jakoba tsy mety miaino angehatra amin'izao tsy mety miaino an' Jesosy Kristy tompo hoe iny Jesosy Kristy tompo iny ilay Mesia mbola miandry Mesia angehatra amin'izao zareo Israel zareo Juda vavaka amin'ny Judaisme ohatra amin'izany fivavahany Abrahama nivavahany mbola miandry angizy fa tsy ny Jesosy nyvonoina tamin'ny hazo fijaliana iny mihitsy amin'izareo ny Mesia zany a ho aseho an'Andriamanitra ny fahatezerany amin'izany andron'i Jehova izany misy ny fandroahana misy ny fampahoriana ny vehivavy ho saviana viole to nareo angamba mahita tsara zany hoe atakina population misy zany atao hoe inona moa le ohatrany hoe vonoina daholo ohatrany guerre génétique le izy hoe rehefa olona zao ny fiaviany dia vonoina daholo mahita zany angentsika tato Afrika zao dia nisy an'izany reny fampisehoan'Andriamanitra amin'ny fahatezerany daholo reny ka amin'io androny Jehova io a fahatezerana mirehatra fahoriana guerre ady kapaindò efa niteny taminao a zay le décapitation teneniko aminao tsy mahazo mivavaka tsony amin'ny Kristy fa miafina manizakezaka amin'ny fona amin'ny tompo miafina dia tapahany olona ny lohany rehefa hitany hoe reto mbola mitory an' Jesosy foana zany ny andron'i Jehova ho avy a amin'izao andro farany izao aiza ny fotoana hiaviany io andron'i Jehova io amin'izao andro farany izao noresahako aminao raha taloha andraso mba hiteny keliny taloha tamin'ny Ancien Testament zany andro fahatezeran'i Jehova zany a dia reny tamin'izy ireny le tezitra izy dia
fa oka izany tsy malala zany herina israeliana ary davida kely mandresy andry filistina be goliata izany tsy mahafantatra an'izany hoe vo nitafihany zanak'israely ny olona de resy tena babo e raha zany fa izy miditra avy any Egypta miditra any Kanana babo daholo ny olona rehetrarehetra nyvonoa daholo kinanjo rehefa nanompo andriamanika hafa amin'izay ireo olona ireo de manompo andriamanika hafa io zany de tena tandremy fa halan'andriamanitra izy de tezitra amin'izay ny tompo de nanjary nanao an'ilay fahatezerana nravaina ny tempolo nanahirana be any Salomona mpanjaka Salomona nalefa baby ny olona lasa esclave tany amin'ny tanin'ny Babilôna nefa de vahoaka niadana tsara tao Israely tao de miverina indray afaka 70 taona de asiana mibebaka amin'ny tompo de mody mivavaka foana nge voalohany rehefa voadona zany le olombelona de mody mitapify kely miaino tsara an Jesosy milamina tsara vao mahazo valim-bavaka de iny amin'izay fa me manadiny ny tenin'Andriamanitra amin'izay de farany tsy raharaha tsony an'Andriamanitra de tadidionao fa ianao ve de afa-be noho ny vahoaka Israelita vahoaka Israelita aza nanao an'izany an Jehovah mipotehany nravainy de reny naparitany eran-tany reny de reny vonoany olona exemple akaiky indrindra angamba tamin'ny deuxième guerre mondiale hitanareo tsara ny famonoan'Andriamanitra tsy Andriamanitra ny namono fa voasoratra ao anaty baiboly fa ho vonoana any amin'ny tany andefasako anao ianao satria ianao tsy mety manaiky any Jesosy Kristy tompo zanako tsy mety manaiky ny teniko de andany misy ozina be ohatr'izany ao amin'ny Ancien Testament de tsy gaga ianao raha mahita hoe aiza ny famonoana jiosy aiza ny famonoana olona tsy manaraka ny tompo misy zavatra voasoratra ao de amin'izao fotoana izao tsika hiditra amin'ny fanazavana hoe zany nanjoany tamin'ny fahatezeran'ny Jehovah nyrehatra fa izay ary ankehitriny kosa de ahoana ny manjoany amin'ny andron'ny Jehovah io rovina izy io de tonga de voatapitra ny fiakarany enlèvement ny église tapitra le ray andro manao fety be any an-danitra ny voavonjy rehetra amin'ny Kristy de ny ampitson'iny andro iny manomboka ny 7 taona ny fahoriana lehibe izay no atao hoe andron'ny Jehovah andro ny resahany fa tsy andro mihitsy le izy tsy fetrandro un jour fa hay ny andron'ny Jehovah kay 7 taona tena fahatezerana 7 taona 3 taona sy tapany voalohany petite tribulation 3 taona sy tapany faharoa tena lozy fanapahan-domy tsitsitra ny fatin'olona isan-karazany tsika mbola hiditra amin'izany tsikelikely tsika fa ampianatra anao fotsiny hoe tsika angamba ny tonga de mahita hoe ratsy be ny fitotonana amin'izany fahatezeran'ny Jehovah izany ratsy tena ratsy andao andosirana ny andron'ny Jehovah de tena hoe ny kristianina voavonjy ve mifaly any an-danitra miorakoraka miara-mifaly any amin'ny paradisa mihaona amin'ireo havana efa maty taloha fa ireo kristianina tavela kosa de miara-mizaka fahoriana amin'ireo olona tsy mba kristianina akory fa de hiaraka izaka fahoriana miaraka hiara zany firehetany atezeran'ny tompo zany mafy de mafy zany fotoana zany ary tena nytenenin'ny tompo mantsy le izy hoe ratsy noho ny taranaka voafidy azy no tohizako ela be mihitsy io fahatezerako 7 taona io andron'ny Jehovah io fa misy taranaka voafidy izay tsy iza moa zany fa le hoe 144 000 juif voafidy mba tena kristianina mijoro tsara ho an'ny Kristy ao amin'ireo taranaka Israelita no ireo olona reo izay tena miasa fatratra be mampianatra ny tenin'Andriamanitra mampianatra ny famonjena ho an'ireo izay kristianina dimy adala tavela sy ireo jiosy izay vao eo vao tonga saina hoe aika tena tsy Kristy ty olona manapaka mitondra atsika manapadoha atsika ty tsy Kristy fa diso tsika zay zareo vao manomboka mitady an'i Jehovah ary ampianarin'ireo 144 000 juif reo tokony ho fantatrao zany zavatra any fa misy tantara mifandraika ohatran'izay zany ao anatin'ny baiboly rehefa resaka Jesosy resaka enlèvement ny église tsy misy afa tsy famonjena ny kristianina
tapitra zay tantara zay dia tapahan-doha daholo amin'izay ny kristianina tavela fa mitodika any amin'ny israelianina indray a ny famonjena sy mitodika amin'ireo vahoaka manaiky miaino an' jesosy kristy tompo amin'izany andro a fanenjehana be fanenjehana ny fivavahana amin'izany nefa tsy maintsy mianatra tenin'andriamanitra ianao za moa zany mampandre ihany fa tena mila miambina tsy hoe araka ny teneniko hoe tsy hoe paster ianao dia miainga fotsiny ny an-dandra tsy hoe mpitoroteny oatra anay izao ianao dia miainga koa satria efa mpitoroteny tena mitandrema fa tena mety tafajanontsika pour des raisons multiples na raison unique koa anerinantsika mahita hoe mety ho zavatra ray loha fotsiny tsy vitantsika nefa tsika mafana fo be amin'ny tompo dia zavatra mampalahelo ny tompo izay zavatra izay a tena mety tsy azo ivalozana dia Jehova moa maha Jehova anazy dia tsy azonao tenenina izy hoe nahoana koa sy ihany na mba lasa dia za tsy lasa araka ny teneniko aminao arakaraka ny zavatra nampianarina no takiana zay mahafantatra dia betsaka ny takiana aminy zay tsy mahafantatra dia kely ny takiana aminy dia mety efa voaray tafakatra eny amin'ny lanitra izy ampatsahiviko anao fotsiny izany hoe tsy hoe be tenin'andriamanitra be ao anatintsika ao dia tsika no miainga fa tsarovy tsara ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana tsisy na inana fantatra izy naditra be ngafy be alohan'ny tsatoka teo amin'ny hazo fijaliana fa eo amin'ny hazo fijaliana izy ny tena mahita tena namaiky hoe zanak'andriamanitra ity lehilahy eto akaiko ity tsisy faoty io fa tena zanak'andriamanitra zay dia ampina havonjy azy ny tenenany hoe mba havonjeo a kristy rehefa tonga any amin'ny paradisy ianao any amin'ny fanjakanao dia anio ihany ianao dia efa hoentiko zay zany no tiako ionamiko any amin'ny paradisy ao izy ny tompo anio ihany dia tiako hitenenana aminao io hoe tsy hoe tena niomana be fa ela be fa mitandrema amin'ny kristy fa tsy niambina kely ray andro fotsiny dia nidepaseny olona dia io ilay tenen'ny tompo hoe voalohany dia ho farany dia ho voalohany misy zavatra Andriamanitra zany dia mijery ny any anatin'ny fon'ny olona sy ny fideliten'ny olona amin'ny fanarahana any kristy zanany dinihany tsara zany andro amanala aza mieritreritra hoe olona be da be ireo hoe dia ho voadinika Andriamanitra ohatra hoe aiza ny tany isitrihako Jehova ozy Davida ka tsy ho hitanao na ho any anatin'ny lavaka maizina za dia mbola ho hitanao ihany hisitrika amin'ny ranomasina lalina hitanao ihany ka tena mitandrentsika sao dia mitaredrehitra manadinodino amin'ny fiambenana matimaty amin'ny fiambenana dia mitotona ao amin'ilay atao hoe andron' Jehova andro firehetana ny teny manambara izay fatezeran'i Jehova izay niteneniko izay dia ao amin'ny Zefania 1 Zefania 1 dia toko voalohany zany dia ao amin'ny andinina fa 7:10 ka hatramin'ny 7:10 Zefania toko voalohany andinina fa 7:10 ka hatramin'ny 7:10 ndao nefa kina miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa tongotra ny andro lehibe an'i Jehova zay ilay andro lehibe an'i Jehova efa proche zay no tiany tenenina eny efa tongotra sady mihafaingana indrindra injay feon'ny andron'i Jehova ny lehilahy mahery dia mitomany mafy any andro fatezerana zany andro zany tena ambaranao zany fa na mafy takin'inona ary ianao tena un homme inébranlable tout puissant sur la terre dia io tenenin'ny baiboly hoe amin'ny andro fatezeran'i Jehova dia zany lehilahy tout puissant zany dia hitomany mafy ohatran'ny zazakely zany andro fatezerana zany andro zany andro fahoriana sy fahaelovana malahelo be andro fandravana sy fanafoanana pitehan'ny tompo daholo zavatra rehetra andro maizina sy manjombona andro mandrahona sy maisim-pito andro fahavelomany anjomara sy ny akora misy olona manakora ianao zany efa mitomany tsy mahita izay alea fa dia mbola misy olona matiny iza moa ny mehezany olona eo fa tsy tsika kristianina tavela dia ny jentilisa matiny tadodio fa amin'ny androny tribulation grande tribulation ny olona tsy mivaky loha amin'i Jesosy dia miadany tsisy olana mametaka fotsiny an'ilay sinina 666 izy amin'ny tanany havanana na ny andrina dia tonga izy dia mahazo mividy an'izao rehetrarehetra ao milamy tena puce mandeha fotsiny hoe puce par iny dia misokatra varavara fa itsika kristianina miziroziry hoe te ho vonjena
itsika no mehezan'ny olona io fa teo vonjena nefa ny matahotra kapain-doha ampijaliana be o mason'ny olona eo amin'ny 15 andro fahavelomany anjomara sy ny akory amelezana ny tanàna mimanda sy ny tilikambo avo eny amin'ny zorony laza aminao fa na building 14 étage ny building ao na le 112 na le 3 étage io no mampireharehanao fa zay tour building tanàna mifefy tsara tena feno mpiambina be mihitsy tena misy sécurité miambina karamaina fa tena ozy ny tompo hoe tsofoky ny trompetra dia mirodana ny building mirodana zavatra tiako potehana tsy zavatra tafatsangana raha izany no anisany hopotehako ianao fa 17 ary ampahorin'ny olona aho Jehovah io aho io grand ta io andehanany toy ny jamba satria efa nanota tamin'i Jehovah izy mazava ho azy fa olona nanota tamin'i Jehovah ary tsy namindrany Kristy fo no olona tavela ao anatin'izay andron'i Jehovah zay grande tribulation zay ny rany dia ahidina toy ny vovoka ary nofony ho toy ny zezika na ny volafotsiny na ny volamenany dia samy tsy avonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah mazava angamby zany fa namana-karena tahaka ninona azy ianao ka tomboka ny décapitation mba tehitry ny lanitra tsy voavonjy ary ianao koa tsy maintsy hiditra gera be na dia ataoko azy ianao hoe za ndray tsy kristianina tavela fa za tena tsy kristianina fotsiny amin'ny andron'i Jehovah tsy misy olona milamina ety an-tany ety fa fahoriana tahotra orooro fahafatesana tsy misy mpamonjy nefa dia mehezan'ny olona fotsiny ianao rehefa vo fa olona evon'ny afo ny fahasarom-piarony ny tany rehetra fa fahafonganana eny fahafonganana tampoka tokoa no ataony amponina amin'ny tany fahafonganana tampoka tokoa satria ao anatin'ny fitotoana ny anam-potehany zavatra namboary ny olombelona fikiran'ny olombelona amin'ny fony tanteraka na rena io na tsy haiko tsony na fikiran'ny olombelona amin'ity tany ity te alaza dia aseho amin'ny tompony hoe zay vita tsy misy azonao ianteherana dorako potehako ravaiko ohatr'izany io Andriamanitra io tsy zava-baovao zany foatran'izany ihany tamin'ny tany tondra-drano nga moa tsy meme daholo ny olona io indray no asy ny adalany manao sambo eo amin'ny tany maina fa izany marina saingy tsy nitanterahana teo ny eo nefa aminanina fa aty amin'ny 100 taona presque 100 taona tiarina vao nirotsaka ny orany zay vao vonjeo zay no hafa tena marina kainy ianao inona tsony ny azo natao gravy amin'iny ary Jehovah mihitsy vakio tsara ny baiboly fa Jehovah mihitsy nanidy ny sambo taty ivelany amin'izay zany mba tsy tratra ny sentiment inoa dia hoe mampalahelo le olona dia sokafany dia tena mahagaga hoe tena Andriamanitra io rehefa tezitra dia tezitra toy izany ny fahatezerana amin'ny fahatezeran'Andriamanitra miandry antsika amin'izao andro farany amin'izao andro farany izao ka dia anio zany dia tena mampianatra anao mihitsy hoe tadidio famitinana androny Christy jour du Christ c'est un jour de joie fifaliana miainga makeny amin'ny raha any lanitra tsika ray andro ny fepitaonany ary misakafo mipetraka any paradisa manomboka eo ary ny jour de Jéhovah indray kosa dia tena ny andron'i Jehovah dia andro fahatezerana zay mipotra ny apitso le lendemain même de l'enlèvement de l'église ny apitso dia manomboka daholo ny guerre isan-karazany dia manomboka ny fandringanana sy ny korontany eto tany ary fitotoana ny faharetany zany fahoriana izany zay moa zany ny fampiomanana ataon'ny tompo dia tadidio le tenin'Andriamanitra hoe ry taranaka ny menarana Jesosy Kristy tompo ny teny an'izay izany nampianatra anareo mba hitsoaka ny fahoriana ho avy raha azonao tsara ny tiako ambara Jesosy Kristy tompo ny mampianatra hoe zay manatona ay dia tsy mbola avoko mihitsy dia mba manatona le olona nanatona tamin'izany le Israelita kely manatona ny tompo dia antra kely azy Jesosy fa mba izany nampianatra anareo hitsoaka ny fahoriana ho avy Jaona mpanao batisa koa efa nanambara izany efa fantatry nireo mpaminany ny fiavian'izany andro fahoriana ho avy efatra any amin'ny Ancien Testament koa
efa voasoratra zany andro afahoriana ho avy io zao exemple fotsiny Zefania fa hatrany amin'ny salamo any hoe efa misoratra tena zavatra ngeza dia ngeza amin'ny vanim-potoana tokony ho fantatritsika izay appellation andron'i Jehova sy andron'ny tompo izay ka mampianatra atsika zany ny fampianarana androany mba tena hiomana hiaritra tokoa an'izay fahoriana kely vetivety eto hoe faza manaiky ho fitahan'ny tompo fa aleotsika hiambina dia mba samy miainga eny amin'ny rahoan'ny lanitra daholo tsika amin'ny fotoana firafiravon'ny Jesosy Kristy tompo amin'ny fampiakaram-bady zany dia tononona aminareo hatrany ny fiadanan'ny tompo mifarana eto ity fampianarana ity fa ho hitantsika ataontsika récapitulation amina tableau izy amin'ny manaraka dia manomboka ho voafehintsika amin'izay ny mombamomba izay temps de Dieu biblika izay manomboka ho iaho satria mbola be be ny fampianarana mbola mitohy manaraka dia manao velomanareo rehetra any atokantrano misaotra indrindra tompo